Ny asan'ny apôstôly toko fa 7 andininy fa 1 indray no hojerentsika anio. Asan'ny apôstôly toko fa 7 andininy fa 1 andiny tsoratra masina tsy vaovao aminao tsony. Tsara no ny tao Tesalonika ny toe-panahin'ireo satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra izy ka nandinika ny soratra masina isan'andro sady nanadiady ny fahamarinany izay reny. Ny baiboly protestanta fanotsiana fahenina no namakiko an'iny fa raha vakitsika amin'ny baiboly izay mahazatra anao izy dia zao ny voalazany hoe ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Ary tahaka izao no ilazan'ny DMA zany hoe tsara toe-po amam-panahy kokoa reto jiosy reto no ny tany Tesalonika sady nazoto tokoa nandray ny tenin'Andriamanitra. Nodinihindry zareo isan'andro ny soratra masina anamarinana izay lazain'i Paoly. Zay zany ny asan'ny apôstôly toko fa 7 andininy fa 1. Ny anankiray izay tsara hisarihana ny saintsika voalohany eto zany dia lay teny hoe no ny tao Tesalonika. Inona ny anton'io dia io lay ilaina mijery ny tontolo manodidina satria hitantsika ao amin'ny andininy fa 10 hoe niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny rahalahy ny aliny ihany akany Beria, Paoly sy Silasy ka rehefa tonga tany izy ireo dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy. Tsara no ny tao Tesalonika ny toe-panahin'ireo satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra izy ka nandinika ny soratra masina isan'andro sady nanadiady ny fahamarinan'izay reny. Ny zavatra nitranga zany dia tany Tesalonika faritra avaratry Makedonia iny ry Paoly saingy niara-ny fanenjehana ry zareo tao. Dia rehefa niara-ny fanenjehana ry zareo tao dia nasaina nitsoaka nakany Beria aingana i Paoly sy Silasy zany dia zay no nahatonga le fampitahana hoe tao Tesalonika sy Beria. Raha jerentsika kely ny saritany dia tahaka izao ny fandehany. Ty zany Makedonia ty faritra andrefany ty. Filipia dia Tesalonika dia Beria ireo ny tanàna lehibe ao tao Makedonia. Dia avato Tesalonika tato i Paoly no nenjehan'ny Jiosy tao zany no ny fialonany andreo izay nandray ny tompo dia voatery nitsoaka nakany Beria izy dia tato Beria zany no nitranga io zavatra zay vakitsika androany io. Dia ny fanaon'i Paoly isaky ny tonga amina toerana anankiray izy dia ny any amin'ny sinagoga izy aloha no mitory. Dia zay no mahatonga ny DM milaza hoe tsara no tsara toe-po amam-panahy kokoa reto jiosy reto no tany Tesalonika, zany hoe jiosy zany no resahan'i Paoly eto. Ny jiosy nefa dia fantatsika fa mahay soratra masina, ny ataony amin'ny sinagoga dia mandinika ny soratra masina. Saingy ny jiosy fantatsika fa ny ataony ao amin'ny sinagoga rehefa mandinika soratra masina dia mandinika lalàna sy miezaka manatanteraka ny lalàna zany. Zay ny tena asa ataon'ny jiosy kanefa tsy misy olombelona mahavita miezaka manatanteraka ny lalàna zany ka azo sitraka avy amin'Andriamanitra. Itongo Paoly avy any Beria, avy any Tesalonika nakao Beria dia nitondra ny filazantsara, nanambara ny Jesosy Kristy, nitory ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny sinagoga. Dia ny zavatra anankiray voalohany zany dia hita ny fahasamihafan'ny jiosy tao Tesalonika sy ny jiosy tao Beria. Dia nampitovy azy anankiroa aloha zany dia zao: samy nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo. Dikan'izany dia zao hoe samy nazoto ny hainy tenin'Andriamanitra, ny hainy ny filazantsara izay nitorian'i Paoly izy anankiroa ireo, na ny tao Tesalonika na ny tao Beria, dia samy nazoto ny haino ny tenin'Andriamanitra. Dia tsara toe-panahy zany ny tao Tesalonika, tsy hoe ratsy akory ny tao Tesalonika, tsara tao toe-panahy ny tao Tesalonika satria nisy tamin'ireo jiosy izay nihaino amin'ny Paoly, nihaino ny filazantsara no nino
dia niova ho kristianina. Fa nampiavaka ny zareo tao Tesalonika kosa dia tsy vitany nandray ny teny tamin'ny zotom-poy indrindra izy, fa nandinika ny soratra masina isan'andro. Isan'andro izy dia nandinika ny soratra masina. Inona ny antony nandinihany soratra masina? Dia manadiady ny fahamarinana ny zavatra lazain'ny Paoly hoe mifanaraka amin'ny soratra masina tokoa ve? Mifanaraka amin'ny Baiboly tokoa ve? Mifanaraka amin'ny testamenta taloha? Ny anazy moa zany tsy testamenta taloha fa io mihitsy ny Baiboliny ny filazantsara zay nampitainy Paoly. Ka rehefa mahita an'izay mampitaha ny filazantsara sy ny soratra masina isan'andro zay izy dia zay no natonga ny lioka ny soratra masina eto miteny hoe tsara toe-panahy kokoa ireto jiosy tao Beria ireto satria tsy vitany mandray ny tenin'Andriamanitra izy, miaino ny tenin'Andriamanitra izy, mazoto miaino ny tenin'Andriamanitra, fa mandinika isan'andro ny soratra masina manamarina izay zavatra reny. Dia raha mijery moa tsika amin'ny Baiboly mahazatra, somary sarotsarotra ny ilazany azy hoe ary ny toe-parahandreo dia tsara noho ny taon'ny Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-poy indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro. Namarina zany na tsia? Inona moa ilay namarina zany na tsia? Dia tsy ilay soratra masina akory namarina zany na tsia, fa ilay teny zay nambaran'ny Paoly ilay zavatra reny. Zay zany. Dia zay no mahatsara ny manana dikateny isan-karazany, ary ny DM izay hitantsika teo moa dia izao no ilazany azy hoe tsara toe-po amam-panahy kokoa reto jiosy reto. Hitanareo ambarany mihitsy ilay jiosy eto noho ny tany Tesalonika satria sady nazoto tokoa nandray ny tenin'Andriamanitra, nodinihany zareo isan'andro ny soratra masina anamarinany izay lazain'ny Paoly. Dia zay zany mahatsara toe-panahy kokoa. Ndikan'izany dia zao, raha teo tsara toe-panahy kokoa tsika dia ilaina ny mifampizara tenin'Andriamanitra eto amin'ny Facebook, ilaina ny mihaino toriteny ato amin'ny internet, ilaina ny mihaino toriteny any am-piangonana. Zava-dehibe ny mampazoto antsika mihaino sy mandray ny toriteny izay toriana amintsika, saingy tena zava-dehibe mahatsara toe-panahy kokoa ny mandinika ny soratra masina isan'andro any an-trano zay ahafahanao manamarina an'ireny toriteny, fa misy karazany be dehibe izy eto. Ary izay no antom-pisin'ny gasy mahay mamaky Baiboly mba hahatonga anao mahay mamaky Baiboly, dia hahatonga anao mahay mandanjalanja sy mahanadiady ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra rehetra zay toriana sy ambara sy heninao na amin'ny boky, na amin'ny internet, na amin'ny Facebook, na amin'ny radio, na amin'ny tele, na aiza na aiza, dia ianao manamarina an'izany fa izany mahatsara toe-po amam-panahy kokoa.